Zay dia milaza hoe kadoako anao. Zay moa ilay izy. Ary androany ny zavatra tena mahafinaritra dia nahazo kadô maritra ny tanora ny mponiny Fianaratsoa ary andro manatantara itokanatsika an'izao coliseum izao ho an'ny moka ny Fianaratsoa tokolatoko vary. Ity toerana ity Ambatomena dia efa tamin'ny andro ny Repoblika voalohany no nikasaina anaovana tetikasa teto. Nisy finiavana saingy tsy tonga ilay fotoana ary tsy tanteraka ny tetikasa izay nieritreretina teto. Fa kosa ankehitriny dia noho ny fitiavako manokana ny vahoaka ny Fianaratsoa satria fantatro fa tia ianareo ary za koa tena tia ianareo. Zay ny antony anaovantsika foto-drafitrasa satria raha Antananarivo no manana coliseum lehibe indrindra eto Madagasikara, ny faritra rehetrarehetra eto Madagasikara dia Fianaratsoa ihany no manana coliseum atao ny Antananarivo satria mendrika an'izany ny vahoaka ny Fianaratsoa sy ny tanora Fianaratsoa tokolatoko vary. Ny coliseum ao Antananarivo mazaka eo amin'ny 45,000 place eo. Ny eto Fianaratsoa mazaka olona eo amin'ny 32,000 place ary feno coliseum androany satria fiera ny vahoaka ny Fianaratsoa ary mendrika an'izany vahoaka ny Fianaratsoa tokolatoko vary. Ity coliseum ity dia maro ny zavatra afaka atao eto. Afaka anaovana fampisehoana, afaka anaovana fionam-be, afaka anaovana hetsika fanentanana rehetra fa indrindra ankoatra ny fampisehoana afaka anaovana ihany koa hetsika ara-pilazantsara satria tsika manana ny finoana ary ny asa rehetra izay atao amin'ny finoana izay ankinina amin'Andriamanitra tsy maintsy tanteraka avokoa ny faniritsika ho an'ny Madagasikara sy ho an'ny Fianaratsoa tokolatoko vary. Mety sa tsy mety asoteka sorafoaka marobe raha ohatra ka mety amintsika zany. Tsy mijanona tretriany ny asa atao fa eto amin'ity toerana ity anaovantsika ny hoe pôle urbain, anaovana ny bureau-mpanjakana maro isan-karazany, anaovana centre commercial, anaovana araka ny tenen'ny monsieur le député teo ametrahantsika usine maromaro mba ahafahana ireo tanora mananasa sy miterakasa tokolatoko vary. Fianaratsoa zany mantsy hatramin'izay hatramin'izay dia lavitry ny maso ny mpitondry, lavitry ny maso ny fampandrosoana fa zao efa miova amin'ny pejy satria Fianaratsoa akaiky ny foko tika nareo vahoaka ny Fianaratsoa ary tsy maintsy ataoko ny fomba rehetra ampandrosoana ny vahoaka ny Fianaratsoa sy mponina ary ny tanora ny Fianaratsoa raha matoa tokolatoko vary. Mety ve fa mety asotehaka marobe anga ohatra ka mety zany. Fantatro loatra ny afanirianareo, fantatro loatra ny zavatra mampijaly anareo ary fantatro loatra ihany koa ny fitokisanareo fantatro loatra ihany koa ny fitiavanareo ary zany fitiavana zany dia tsy pofonareo fotsiny isaky ny tongeto fa ny pofonareo hatrany isaky misy ny fifidianana. Marina tenen'ny monsieur le député teo hoe nandeha ny fifidianana filohan'ny Repoblika tamin'ny 2018 anisan'ny fidiana betsaky nareo teto Fianaratsoa. Nandeha ny fifidianana tamin'ny 2000 farany teo 2023 2024 nareo ihany koa ny fidiana premier tour dia anisan'ny nahazo bato betsindra ianareo teto Fianaratsoa tokolatoko vary. Tsy ho adiniko mandrakizay izany fitiavanareo zany. Zany ny antony anaovako asa rehetra mba
hitondra fampatrona ho an'ny vahoaka amin'ny Fianarantsoa. Nandeha ny fividianana solombavam-bahoaka, isaky misy fividianana eto ny mpifaninana dia any arina any satria dia podro foana nandritra an'izay misesy zay ny fividianana solombavam-bahoaka teto Fianarantsoa. Marina sa tsy marina? Ohatran'izay ihany koa ny fividianana be ny tanàna noho izany zao ny zavatra teneniko anareo. Na amin'ny moro, na amin'ny sarotra, na amin'ny kafaliny, na amin'ny karatsiana, eo anilanareo foana pofotsika izany tamin'ireny Covid reny. Nisy ny Covid tonga teto nanampy anareo, mitsidika anareo, mitsabo anareo. Marina sa tsy marina? Noho izany miaraka isika, mifandray tanana antsika ary mifaly isika, ary zao zavatra ataontsika androany zao tsy azo kosehana, tsy azo fafana fa mipetraka ao anaty tantara satria manana coliseum Antananarivo, manana coliseum ihany koa ianareo eto Fianarantsoa, manana hôpitaly manara-penitra toa ny faritra rehetra, fa manana ihany koa ianareo eto Fianarantsoa. Ka izao tsy ho gisitra, tsy ho farana fa ho ataontsika ho lohany Fianarantsoa. Fianarantsoa tsy maintsy mandroso, Madagasikara tsy maintsy mandroso. Misaona tompoko lahy, mbakasiraka tompoko vavy.